certains artistes préfèrent les toiles ou autres supports pour s'exprimer, A.S. Ange aime garder le côté naturel du bois et jouer avec le feu. Ilay hazo rehefa tapahana dia miala amin'ny ray metatra amin'ny tany dia ilay ambon'ilay mipetraka amin'ny ray metatra amin'ny tany potika eo fotsiny ataon'ny olona kitay dia izany laza tamin'ireo hoe mba halaivo dia fototra ilay hazo sy ilay sampany. Hitanao zao ty kelikely sampakazo zao ty dia ireny no afarako satria tsisy hividy hazo ohatran'izao koa reny an-tsena. Une fois récupérés, les bois doivent sécher à l'air libre pendant 3 ans. Raha mando le hazo dia mipipika daholo io satria efa nanandrana hoe nanandrana enim-bolana dia mipasaka, nanandrana ako herintaona mipasaka, herintaona sy tapany hazo efa fifina eo amin'ny 2 taona izy vao tena tetehina amin'izay. Fils du poète Radu, qui lui a transmis l'art de la pyrogravure, Ange Suluv Andriamanateny est passé maître dans cette discipline depuis 1990. Nahatonga nanao an'ity dia satria ny raiko no nanao azy voalohany teto Madagasikara dia i Radu zany dia nitsofiny rano hoe elano mandimby aho izy fa ny elahy mety na ny sary na ny soratra hainy lahy daholo na ndova elahy izy. L'artiste s'inspire des paysages de Madagascar et des extraits de poèmes de son père. Pour lui, la pyrogravure est plus qu'un art. BDB, za zany rehefa ny tontolo malagasy dia tena esaka. La pyrogravure est mise en évidence sur du bois plutôt clair. La teinte du bois est importante et la précision est de mise. Fa tsy maintsy kosa hazo fotsy ny lokony, mifangarika mantsy le loko avy eo, tsy vita vetivety io fa tsy maintsy atao milamina satria mampilamina azy dia tsotra, atao miadana dia miadana le izy mba tsy ho diso, fa raha vao diso dia voatery kosehina indray le izy. L'artiste passe plusieurs heures sur une œuvre qui, une fois finie, dégage un charme rustique, représente Madagascar dans toute sa splendeur et transmet des messages réconfortants. On peut décorer son chez-soi avec une série de 3 œuvres ou opter pour une seule rondelle selon notre envie. Accrochée au mur et déposée sur un socle, une plaquette de bois pyrogravé donne une allure dans une pièce.